Ia ataon'ny groupe Louity miresaka mikasika ny olona tamin'ny maraina teo amin'ny fiofanana, teo amin'ny fotam-baovao, teo amin'ny resaka serasera sy teo amin'ny resaka fikambanana. Dia raha mampitolakandro zao ny resaka mikasika ny vahaolana. Eo fiofanana voalohany zany dia hita zany fa vahaolana voalohany eritreretina zany dia fanamafisana ny fahaiza-manao amin'ny lafiny fitrandrahana. Io zany ny hita voalohany manao tokoa ny lafiny fitrandrahana tiky ary mahafao be zany voarakalesana eto. Resaka pisopiso madinidinika eny fa nandeha hitantsika tamin'ny maraina teo fa vokatry ny tsy fahaizana sy ny tsy fahazoana fiofanana dia miteraka loza izy araka resaka teo. Satria na ny fanaovana eny tsy dia hainy ny olona, eny tsy dia fantatry ny olona hoe toerana manao ahoana ty toerana ty, dia inona ny tokony ny hatao manoloana an'izany. Dia faharoa, apetraka mazava tsara zany ny fifanarahana eo amin'ny mpividy sy ny mpitrandraka, indrindra amin'ny lafiny fanomana ara-pitaovana. Izany hoe izay manampy ny mpividy sy amin'ny lafiny ara-pitaovana izay ny tokony nomena ny vokatra atao ara-dalàna ara-taratasy, satria misy olana teo zany tsy fahampian'ny fitaovana hoentina mitrandraka sy mamokatra ny relikary. Dia hita tokoa fa mitondra faisana zany le olona tsy fahampian'ny vokatra io nefa ny tena tsy araka ny resaka teo zay lazainy teo aloha dia misy hoe mividy koronisany ny vidin'ny vokatra tena ambany, nefa ny fitaovana mety hitrandrahana azy koa tsy ara-dalàna. Ka tokony apetraka zany ty zavatra izay mba mazava tsara zany lohan'izay. Ny fahatelo dia fanofanana mahakasika ny famehezana ny kalitao sy ny fenitra mba hanatsarana ny vidin'ny vokatra. Satria miresaka antsika teo hoe ambany ny vidin'ny vokatra eny, misy fifandraisan'izy io zany amin'ny tsy fahezana mametraka ny kalitao sy famantenana zany hoe inona ny fepetra ilaina amin'izany fotoana zany. Ka raha mipetraka ara-dalàna zany dia afaka miadivarotra zany isika raha ohatra ka manara-penitra haitsika tsara ny norma sy manasopatsy an'ireo mikary eo. Ny fahaefatra dia tokony hisy fitaovana amin'ny lafiny ara-pahasalamana zany ilaina amin'ny fitrandrahana. Dia eo moa maro fitaovana tokony ilaina eo. Raha nahita sika amin'ny sary tamin'ny maraina dia tsy hita fa tsy en sécurité misy le olona amin'ny fitrandrahana. Anina dia lineny tsy atao nefa vato fofoina mety hipilika amin'ny maso sy ny tariny. Dia tokony hisy zany fitaovana ohatra visivisy eto hoe kasika, sarom-bava sy ny sisa. Dia hamafisina ny fahalalana momba ny vojivoina, satria niresaka antsika teo hoe misy ny torana agnatin'ny lavakany dia inona